Shalom, 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 shalom lekolam. Shavuatov miarabantsika rehetrarehetra. Mirary herinandro sambatra ary tsara. Shavuatov zay ny dikany Shavuatov Bezat Hashem. Tsika androany dia manohy Baruch Hashem ny fampianarana ny fampidirana ny Ben Ishchai araky ny efa mahazatra. Dia tsika zao amin'ny parashat Pinchas araky ny hitantsika eto amin'ny écran eto. Dia ny alaha tiany Ben Ishchai dinina ao anatin'io parasha Pinchas io toy n'ilay berkat hanenin. Ny cours efa nataontsika tamin'ny herinandro zany mikasika ny hoe bénédiction atao rehefa aka tombotsoa an'ilay ataontsika hoe zavatra ohatra hoe sakafo na hoe mahita zavatra tsara endrika dia misy bénédiction koa afaka tenenina. Dia androany zany tsika manohy toetsika fa Ben Ishchai mbola manampy azafady an'ilay fampianarana sy fanazavana alpisode araky ny tsiambaratelo fahazahoana ny tsiambaratelo Torah ao amin'ny zay parasha zay. Dia itony zany parashat Pinchas eo misy ny texte ty azafady pasuk na andininy zay vakitsika isaky ny manao shaharita sy mincha ao anatin'ny korbanot izy io fa hojerentsika le texte dia amizay hitantsika tsara ny texte manontolo sy ny zavatra tsy nitenenina. Io no tiany Ben Ishchai ho hazavana rehefa avy eo. Tonga dia manonga zany tsika dia mangehetso aloha zany. Lasa atao lehibe le sary zay. Ozy izy zany vahitabera Adonai el Moshe les morts ary zao ozy izy niafatry Hashem tamin'ny Moshe ny zavatra tenenina Hashem tamin'ny Moshe. ניצב את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לאישי ריח ניחוי תשמרו להקריב לי במועדו. Ndana ozy izy vetivety teneno ozy izy ny zanak'Israel hitondra ny fanomezana ilay mofo izay hodorana ho anahy hozy Hashem io ary ny fofony izy no tena hoe alainy Hashem zany. Et vous aurez soin de dia amenareo izy izy ireo tolotra vita amin'ny mofo reo amin'ny fotoana mahizy azy. Dia tohizana indray ואמרת להם זה האישה אשר תקריבו לאדוני כבשים בני שנה תמימים שנעים ליום העולד. Apio an'izao izy izy apio ihany izy izy le zavatra tokony tenenina amin'ny Israel hoe ty izy izy ilay sorona zay tokony homenareo an'ny Hashem éternel ny Hashem ataontsika Hashem izy dia zanak'ondry latsaka ray taona heritaona tsy simba ary io zanak'ondry io izy homenareo indroa isan'andro ho lasa le tolotra azafady tolotra hodorana ho an'ny Hashem mandrakizay. Dia izy zany zanak'ondry ray taona hodorana isan'andro. Zay ny hoe korbanot korban tamid. Dia et hakeves echad ta'aseh baboker hakeves hasheni ta'aseh ba'erev. Ny tolotra voalohany le zanak'ondry voalohany tolotra izy nataonareo maraina dia ny zanak'ondry faharoa atolotra anareo amin'ny hariva. Inona reo zavatra reo natsoina hoe shaharita sy arvit na sy miaraka mincha koa izy tena marina fa vetivety. Asirit haefa solet le mincha belula bashemen katit reve'it hahin. Dia apianareo izy ho atobaka misy farinana ino izy teo farinana efa ny ano mandikan'izay amin'ny teny gasy ataontsika hoe tolotra le izy fanomezana ho an'ny Hashem fa farinana le izy dia ino izy ho atobaka anareo atao oblation zay amin'ny teny frantsay ho atobaka fa ataonareo paty le izy miaraka amina huile
l'huile d'olive izy zany nanaovanareo an'io zany miaraka am'le paty de iny no atambatra. De iny izy amena atao tolotra koa ho anà Shem. De izy am'zay ty le pasoky tiany Ben Ishraï ho hazavaina: "Olat tamid ha'asuya behar Sinai lereah nihoah ishe l'Adonai." Io reo zavatra rehetra noresahanareo izy a, dia sorona mandrakizay izay efa nomena tao amin'ny tendrombohitry Sinai ary manome fofona mahafinaritra. Ary reo izy zany dia natolotra ho an'ny Hashem hodorana eo anatrehany Hashem. Zay zany le pasoky tiany Ben Ishraï kômantena, amena fanazavana. והנה נודע מה שכתוב רבותינו ז"ל בשער הכוונות על פסוק זה, עולת תמיד. Tio izy zany fanazavany Ari Akadosh ao anatin'ny boky antsoina hoe Sha'ar HaKavanot na varavaran'ny Kavanà, mikasika an'io pasoky io. Le hoe miteny izy hoe Olat Tamid, satria ty le izy, ty le pasoky de hoe Olat Tamid na tolotra, fanolorana mandrakariva. Tamid zany mandrakariva, tsy mitsarotra mihitsy. De zao izy izy: "Usod Shem av gitat." Tonga de manomboka izy. Ben Ishraï tsy miandry dia ela mihitsy fa tonga de mandeha any amin'ny hevitry pasoky. Fantaro izy izy fa rehefa miteny anao izy izy Olat Tamid na sorona mandrakariva, de io izy izy ao ambadika an'io ny tsiambaratelo antsoina hoe av gitat. Inona antsoina hoe av gitat? Ny av gitat dia Rache Tevot izy io, fa avy am'le teny lay poème tenenintsika manao hoe Ana Bekoach. Satria Ana manomboka amin'ny Aleph, Bekoach manomboka Bechoach azafady manomboka amin'ny Bet, Gedulat Gimel Yeminecha Yud Tatir Tav Tserora Tzadeh. De rehefa alaina zany ny Rache Tevot reny na le reny soratra voalohany amin'ireo teny anatin'io reo teny rehetrarehetra reo azafady, de manome av gitat. Latsiny hoe ampizaisika eto izy de izy am'zay mazava tsara. Hashem latsiny hoe ie, ty angambany no zaraina. Ohatran'zao le izy: Ana Bechoach Gedulat Yemincha Tatir Tserora av gitat. Fantaro izy zany fa le sorona mandrakizay, ataontsika hoe mandrakizay ho amenana Shem izy izy de mifandray ny tsiambaratelon'io izy izy am'le teny voalohany am'le poème antsoina hoe Ana Bekoach. Le hoe Ana Bekoach Gedulat Yemincha Tatir Tserora na av gitat. De mbola tsy manazava izy fa miteny fotsiny hoe fantaro izy fa zay ny zavatra ao anatiny. Shehu begematria Tola. Fantaro izy fa le hoe Aleph Bet Gimel Yud Tav Tzadi de manome gematria Tola. Tola, gematrian'ny Tola rety azafady efajato miampy ampina enina, ampina telopolo, ampina fitopolo, manome enina amby fitopolo sy efajato. Zay ny gematriany av gitat. Ary io enina amby fitopolo sy efajato io koa nefa mitovy lanjanisa am'le hoe Olat na sorona, fa amin'ny teny hébreu izy Olat. Olat zany le av gitat ary av gitat io izy de manana lanjanisa enina amby fitopolo sy efajato. Zay zany mahatonga ny Ben Ishraï Ari Akadosh anatin'ny Sha'ar HaKavanot miteny hoe fantaro izy izy fa ny sorona de mifandray am'lay teny voalohany antsoina hoe Ana Bechoach Gedulat Yemincha Tatir Tserora, satria rehefa alainao ny Rache Tevot-ndreo tenindreo de manome mitovy lanjanisa am'lay sorona amin'ny teny hébreu. Inona dikan'izany? Avelatsika am'zay Ben Ishraï manazava azy: "Vehu sod hachesed mitgaber umitgale umeir bechol boker uboker meore kemevoar azafady mevoer bezohar." Fantaro izy izy fa ny tsiambaratelon'ny teny antsoina hoe Ana Bechoach Gedulat Yemincha Tatir Tserora, io izy izy ny antsoina hoe ny tsiambaratelony antsoina hoe chesed. Ino antsoina hoe chesed? Chesed ny antsoina hoe ataontsika hoe fizarana, tsisy fetra na fanaovana asa soa. Zay hoy izy izy ny ao ambadiky an'le hoe Ana Bechoach. Miasa Tashem.
De io izy izy io chesed io aiza no ahitanao an'io chesed io izy? Io chesed io izy de miady mahery be ary mampiseho ary mampirehitra ny n'inona? Ny isa maraina hozy izy. De khol boker ba boker. Isa maraina zany rehefa mahita hazavana anao ary mahita zavatra mitranga na seho anao ary misy ohatra hoe manomeza anao hery, mahazo hery sika hiady na hanatrika an'le andro vaovao vao manomboka, de io izy fantary fa io antsoina hoe chesed na asa soa vokatry avy amin'ny le tena antsoina hoe anabechoa gedola teny khatatitserora izay antsoina koa hoe sorona mandrakariva na mandrakizay. Ino dikan'izay? Mbola alalo maka information tsika maka zavatra tenin'ny Beni Israël. Veshem ze shorsho begevura shei shem ben mav. De fantary fotsiny izy izy. Fa na de chesed manao asa soa ara le chesed izy izy anaran'io fantary fa ny fototra ny anaranareo izy zany de ao anatin'ny antsoina hoe gvora fa tsy chesed. Am'le ilana ankavia zany le izy ny tena marina fa ao anatin'io ilana ankavia io le faran'izay ankavanana indrindra anao amin'ny ankavia no misy an'le hoe chesed na misy an'le anabekoa. Fa ny fototra nozy izy zany de ankavia. Maninona izy miresaka an'izay? Misy anton'izay fa hitantsika izy avy eo. De io izy izy tsy le hoe anabekoa gedola teny khatatitserora fotsiny no fototra anatin'izay hoe ankavia gevora zavatra enjana mahery. Fa texte rehetrarehetra hozy izy taberinat amina sagvinta hinunura nagi bo doshe yoda kevat shomerem marechem taerem rachametz kater tamid gomlem hasin kadosh berov tuvcha nahel adatecha yachid yeene amecha pene zoche kedushatecha shar atenu kabel ushma zagatenu yondeat alumot reo hozy izy misy teny roa amby efapolo anatin'ireo de fatao izy fa reo telo de teny roa amby efapolo reo de fototra n'izy rehetrarehetra govora akavanana ankavia azafady. Fa ny ao anatin'ireny zavatra reny izy izy anabekoa gedola teny khatatitserora fotsiny no any amin'ny ilana ankavanana indrindra ny amin'le ankavia amin'izy rehetrarehetra zany amany chesed. Alolo mbola tohizana ny fakana information. Veine kedimion sod hatola azafady haze chez Bagdusha, chez ou or, à Chesed, de ou Hachem Hanizkar chez Misparo Tola'a. Ils sont zéozis. Pataruzis falewe, Olatiu, na les sournes, manana lanzanisa we, enam fit pulsi efadzat, zemfandrem anabekoa, gedotiminata titserura, refa misy mifandray koa izy io amin'ny tena anankiray sona hoe tola zany ina dikan'izany mena karazana loko mena le izy satria adom mena tola koa mena fa mena ataontsika hoe mena mangarahara de io izy mitazanao isa maraina raha tena marina zany rehefa miposaka amin'ny masoandro jerenao ny lanitra izy misy somary tsy tena mena le izy fa na ohatrany hoe mena l'orange fa mena zay ozy izy le code amin'ny hoe chesed izy fa manomboka ny chesed zay de io izy loko avy amin'ny kedusha mena fa avy amin'ny kedusha fa fantary ozy izy yesh kenegdo tol'a echad acher beklipa fantary koa ozy izy fa io loko io ozy izy mifanohitra amin'io na tsy hoe mifanohitra fa eo anatrehan'io loko avy amin'ny kedusha io avy amin'ny hasina toerana misy hasina de misy koa loko anankiray mitovy amin'io mihitsy fa any amin'ny klipa indray izy de sitra ahara any amin'le ilana anankiray ilany hafa zay ny dikany hoe sitra ahara de gamhu mit or bechol boker lechol haolam chaz veshalom vechalot haolam azafady chaz veshalom de fantary koa izy fa io azavana mena io zay mipotra isa maraina io koa izy azavana avy any amin'ny klipa io izy de mipotra maraina koa tahakin'ilay azavana avy amin'ny kedusha fa ny asany ozy izy tsy manao chesed io loko io fa nino amotika animba ny zao tontolo zao
hazo ve shalom hozy izy benishray sanatria zany. Sanatria zany hozy izy. Fa inona zany inona tany fatatsika zany zao fa misy hazavana mitondra fahasoavana de hazavana lokony mena le izy, miloko mena mitondra destruction hamotika, hamotika de inona am'zay hozy izy. Hazo ve shalom והשם יתברך ברחמיו מגלה בחינת התולעה שבקדושה שהוא אור החסד הנזכר בסוד וישכום אברהם בבוקר. Satria fa ny tantara hozy izy fa avy amin'ny famindrapo ny Hashem Yitbarach de azafady navoakany ilay ilany anankiray le hazavana misy loko mena zay miaraka amin'ny kedosha na chesed fanaovana asa soa navoakany izy rehefa mamaky an'ilay texte anao antsoina hoe akedat Yitzhak isa maraina rehefa manao shaharit hoe vayashkem Avraham baboker ary nitsangana vao maraina hozy izy Avraham. Inona zany kôdy zay tiany zavatra tsy hoe tsy tiany fa zavatra fantatry benishray fa tsy nilazainy mivantana eto fa tara hozy izy faranao hozy izy tia hitan'izay hazavana zay de mila mitsangana vao maraina tahaka ny Avraham alohan'ny hipoiran'ny masoandro de efa mitsangana hozy izy vayashkem Avraham baboker tamin'ny izy le nahazo an'le iraky ny Hashem hoe andeha hanolotra ny zanany ho sorona miditra mihitsy ika am'zay resaka antsoina hoe sorona zay, sorona ho an'ny Hashem de le sedra farany namena Hashem an'i Avraham inona hoe atoloro any hozy izy ny zanakao atao sorona. De nahino an'izay izy tsy ny fihetseham-pony ny tonga hoe fa inona koa zany nefa tia le Andriamanitra tompoko ty nefa izy mihitsy tsy tia hoe famonoana olona fa izy mihitsy mangataka amiko hoe ny zanako amena azy tsy nanao an'izay fa vao nahino an'le hafatra sy le didy napetraka Hashem fangatahana napetraka Hashem tonga de mitsangana izy vao maraina tsy niandry mihitsy zrizout fahazotona fanohitra amin'ny akamona Hashem. Ubazé Ubazé Nichna Atola Hatame de Sitra Ahara Veze Sod Inyan Hatamid Neemar Bo Olat Tamid. Efa tara hozy izy fa vetivety tomisoniky Hashem. Rehefa ataonao izy izy zavatra zay rehefa mitsangana zany anao vao maraina araky ny tenin'ny Avraham araky nataony Avraham moa zany tena marina mitsangana vao maraina izy tena alohan'ny hipoiran'ny masoandro alohan'ny hipoiran'ireo hazavana roa reo ny anankiray sady chesed ny anankiray no de miaraka aminy koa zany misy koa antsoina hoe gvora na avy any amin'ny sitra ahara klipa raha tsy tianao izy izy no sanatrian'izany hoe le ilany ary amin'ny tsisy kedosha no manjaka amin'io andro de mitsangana vao maraina hozy izy zay hozy izy afatra tsy ty satria hozy izy Ubazé Nichnas zay hozy izy ataonao mitsangana vao maraina anao de tonga de ho resinao hozy izy lay hery lay loko mena mipoitra isa maraina fa avy any amin'ny hatame lay maloto de sitra ahara any amin'ny ilany hafa de zay sod inyan hatamid de zay hozy izy le tsambaratelony anatin'le hoe mandrakizay tamid ha neema bo olat tamid zay voateny anatin'le hoe sorona mandrakizay mandrakariva. Ino hozy izy de otiot olat hem mispar tola satria hozy izy le sorona le renitsoratra manome an'le hoe sorona amin'ny teny hébreu olat rehefa afindranao ny ain misy le renitsoratra ao anatin'io teny io de manome indray izy hoe tola io le hitantsika teo hoe loko mena mena mangarahara velachen hayu mikravi makrivin olat tamid bechol yom kede levatel tola sitra hara zay hozy izy mahatonga an'le hoe tsy maintsy atao isan'andro ary mandrakizay ireo soronareo
azahoanao andresy an'le ilana antsoina hoe sitra ahara na tom'a, le loto izay sanatria raha ohatra ka tsy nanao tefila zany de iny andro rehetrarehetra iny zakaina tsy hoe zakaina fa dominen'le ilana antsoina hoe sitra ahara. De na manao zavatra zany anao anatin'io fantaro fa le sitra ahara efa mipetraka am'le olona satria tsy vitany tefila. Zay le hoe olatamide. Tokony ataonao anankiray maraina, anankiray hariva. Zay le hoe shnaim shnaim temimim. Lay ondry, zanak'ondry ray taona azafady, anankiray maraina hozy izy de anankiray hariva. Hodorana ary le fofona hozy izy miakatra any amin'ny Hashem. Reahny hoa ishel Hashem. De hozy izy velakhen Israel nikra'u tola'at Yaakov. Zay koa izy mahatonga ny Israel antsoiny Hashem hoe tola'at Yaakov na misy zavatra tiako tenena kely. Ie, zay mantsy mahatonga nametraka an'izany satria eto tol'a sady misy dikany anankiroa le izy. Tol'a loko mena, mena koa le izy fa mena mangarahara. De nefa ndray efa eto izy miteny hoe tola'at Yaakov ndray tola'at zany dikan'izany kankana. Ino dikan'izany hoe kankan'i Yaakov. Ny Israel hozy izy de antsoina hoe kankan'i Yaakov fa lasa lova vety. Misy zavatra tiako tsy hoe kankana le izy ataontsika hoe ino moa ny chenille amin'ny teny gasy bibin-drafy raha tsy diso za na bia bibin-drafy. Bibin-drafin'i Yaakov. Zay antsoina hoe tola'at Yaakov. Zay hozy izy fiantsoana ny Israel ao anatin'ny Yehoshua 1:7 efatra amby folo. Al-Shemo shel Hashem anizkar she Bigdusha. Satria io izy anaran'ny Hashem fa amin'ny ilana antsoina hoe kedusha hitantsika teo. Shehu mispar tola satria io izy gematriany io dia tola hitantsika teo izy teo 470 sy 700. Le fiche M Machlim Mikelim et Machlim azafady et Akum Besod Agevura Kedimion Hatola'at Herer me Markiv ou Mechla et Aetz Akaché ve Chazak ad kan Devarav Zal Ya'ansham. Maninona hozy izy ny Israel antsoina hoe tahaka ny kankana na inona le rehetrarehetra teo antsoina hoe bibin-drafy satria hozy izy ny bibin-drafy na lehibe tahaka n'inona hozy izy le hazo eo na de betsaka ohatriny ahoana hozy izy le ravikazony io fa rehefa izy mihinana tsikelikely fa tapitra an'io ary tsy hisy tsony na ndray ary hozy izy. De zany zavatra zany koa izy tahaka ny Israel isan'andro izy manao tefila foana maraina, atoandro, hariva, shaharit, mincha, avit. Atao tsikelikely le izy de na ohatra hoe hitanao hoe zavatra asa lehibe le izy fa ataony foana le izy am'izay zany ny zavatra rehetrarehetra zavantsika le tahakan'le bibin-drafy tsy mitsahatra mihitsy mihinana ary tapitra noho izy tratra noho izy le tanjona napetrany hoe hoaniny daholo ty de laniny daholo le izy. Zay zany le am'le ilany hoe le hoe mihinana ny zao tontolo zao sanatria zany hazo shalom fa am'le hoe fihinanana an'le Torah-ny Hashem zay lehibe ary tsy ho tapitra. Fa fihinanana tsikelikely, fanaovana tefila ary fanatanterahana ny mitzvot fa indrindrandrindra fianarana Torah. Zay nandrasana amin'Israel hoe antsoina hoe olona na vahoaka antsoina hoe Israel de mianatra Torah. Mihinana tsikelikely an'ireo pejin'ny bokin'ny Torah. Raha ohatra ka ataontsika an'izay
kisarisary zay. Fa tsika moa tsy manao an'izy fa Beni Israël mitondra an'izay hevitra zay. Ve'ine od ta'am acher ma nikra'u Israël al Shem hatola'a dirtiv al tira tola'at Yaakov. De misy toerana anankiray koa izy nahitantsika ny hoe nahitantsika ny fiantsonan'ny Israël hoe toalat na bibin-drafin'ny Yaakov ato amin'ity pasoky ity. Hahieno kemoshe atolaat kocha mipiha ken Israël kol kocham hem befihem. Maninona hozy izy amin'izay fotoana zay hozy izy fatary fa ny herin'ny bibin-drafy dia ao anatin'ny vavany, satria ny vavany mihinana ary potika daholo le zavatra rehetra apetraka anao. Dia tahaka an'izay koa izy ny Israël. Ny Israël hoy izy ny vavany no hery. Mampiasa vava izy. Dia iny vavany iny no hery. Inona hozy izy? Velachen timtsa shekol abirur asher bo taloy tikun ha'olamot ha'elionim ou ve'atartonim hu taloy bape. Fatary hozy izy fa ny tikonim na ny fanamboarana ny tontolo rehetrarehetra na aty ambany na any ambony tontolo tsy hita maso dia miankina amin'ny vava. De ma she nivrach be'esek hatorah hu bape, satria hozy izy voalohany indrindra raha ny olona anankiray hozy izy manana torah dia inona ny zavatra ampiasainy voalohany? Ny vava. Inona dikan'izany rehefa manana torah zany tokony tsy hoe mamaky fotsiny dia mangina fa mamaky dia avoakanao no amin'ny vava le zavatra nianaranao, satria manampy iny hozy izy. Ohatrany hoe ohatrany mampiasa ny vavanao anao, mampiasa ny ataontsika hoe tova-tsoina hoe vava. Zay hozy izy ny herin'ny Israël. Ny herin'ny Israël tsy amin'ny tanana, ny herin'ny Israël tsy amin'ny hery amin'ny vatana, ny herin'ny Israël amin'ny vava. Raha ohatra zany tsika mijery fotsiny, manao amin'ny zava-misy moa zany le izy dia hoe zaraina ihany. Fa Israël amin'izao tsy amin'ny vava rehefa miteny zavatra ny Israël tsy misy olona matahotra zany amin'izao. Ataontsika hoe tany Israël zany, Eretz Israël na azafady tsy Eretz, Medinat Israël na ny vilany Medinat Israël fa tsy Eretz Israël. Miteny zavatra reo tsy misy olona matahotra. Mampiasa vava nefa. Fa rehefa reo amin'izay mampiasa bomba, mampiasa hery, dia eo ny olona vao mety miteny hoe matahotra na raha hoe ary tena miteny mihitsy zareo hoe tsorarony kosa zany, tsy mitovy le ady satria nareo ohatran'ny hoe mampiasa hery loatra. Afaka metraka fanontaniana antsika rehefa miankina amin'ity fampianaran'ny Beni Israël ity. Za tsy miteny hoe zany no teny azy fa Beni Israël milaza hoe ny Israël ny heriny hozy izy amin'ny vava. Inona hoe herin'ny vava zany? Tokony manana hery zany ny olona mandresy lahatra ohatra hoe misy fahavalonao any. Ampiasao ny vavanao dia iny no andresena lahatra fa tsy ampiasa hery. Na hery ara-batana io, na hery ara-panahy io, ny vava no ampiasaina. Voalohany ary zay ny maha Israël ny Israël. Fa izy zao na mampiasa hery ara-batana ataontsika hoe hery teny hoe matanjaka na reo fitaovam-piadiana basy donc dôme de fer any Israël reny ary bomba atomique zany daholo hery daholo zany. Fa tsy vitan'izay koa misy koa ny hery ara-panahy. Mampiasa zavatra anao dia misy koa hery afaka ampiasainao ny hery ara-panahy. Fa zany hozy izy tsy fitaovan'ny Israël zany. Ny fitaovan'ny Israël ny vavany. Eza tatrany. Efa dia manatsiny fa somary misy vetivety fotsiny. Manatsiny. Dia zay hoe ny herin'ny Israël zany amin'izay fotoana zay ny fampiasana ny vava.
Fa inona zany hoe fampiasana vava zany? Ohatriny ahoana zany fampiasana ny vava zany? Araka hitantsika teo hoe ampiasao ny vava andresena lahatra mba hitondra ino? Shalom na fihavanana. Iza tazay fa aleo aloha tohizana fa manjary manapaka ny fanazavan'ny Chachamim de tsy mahalala fomba. Iza tazay. ולכן תמצא שכל הבירור אשר בו תלוי תיקון העולמות העליונים והתחתונים הוא תלוי בפה, דמה שנברך בעסק התורה הוא בפה. וכן מה שנברך באכילה ושתייה הוא בפה. Tsy vitan'izay. Rehefa manatra Torah anao izy izy. Anao zavatra vety misy zavatra zakeny amin'ny teny gasy. Mifantina. Rehefa hifantina ataontsika hoe manao tri zany, mifantina amin'ny zavatra anankiray, misy zavatra anankiroa tokony hoe atao tri. Ao anatin'ny Torah mahitsy tena an'izay satria zay le terme tenenin'ny Beny Israely teto. Talohy bape dema satria raha ohatra zay zavatra rehetra ataonao tri hozy izy be'eseka Torah. Satria nefa ndikan'izay azafady, ndikan'izay ao anatin'ny Torah ianarantsika misy azo raisina de misy tsy azo raisina. Tsy zany tenan'izay fa Beny Israely birur zany trier. Amin'ny teny gasy izy hitako ato hoe mifantina. Trier. De misy zavatra azonao raisina zany ao anatin'ny Torah, de misy zavatra tsy azonao raisina. Ahoana zany zavatra zany? Nefa Hashem nanome an'io Torah io. Mora kely le izy satria io Torah tenenin'ny Beny Israely io le Torah bet. Ao anatin'ny Torah bet misy zavatra nifangaro. Tsy le Torah alefa intsony no azon'ny Beny zanak'Israely fa ny Torah bet. Ao anatin'ny Torah bet mila mahafantatra anao hoe inona ny azonao hoanina, inona ny tsy azonao hoanina, inona ny azonao atao, inona ny tsy azonao atao, inona no maloto de inona ny madio, sy ny sisa. Zany zavatra zany zany fanaovana tri. Ary ao anatin'ny Torah io misy tri tokony atao. Tsy vitan'izay hozy izy. Fa rehefa manatra Torah zany anao mila manao an'izay tri zay. De rehefa misakafo koa anao izy izy ary na hisotro rano, reny roa reny koa mampiasa vava anao, dikan'izay misy tri tokony ataonao. Inona dikan'izany? Zavatra miditra amin'ny vavanao izy izy tandremo. Na ho zavatra hoanina io na zavatra sotroina. Misy tri tokony atao. Inona io tri io? Manome vahaolana anankiray eto Beny Israely fa וכן מה שנברך על ידי התפילות הוא בפה. Tsy vitan'izay. Fianarana Torah, fisakafoanana sy fisotroana. Ary rehefa manao tefila de mampiasa vava koa. יותר ולכן קראים תולעת יעקב. זהו izy mahatonga an'le hoe Israel hozy izy dia bibin-drafy ny Yaakov. Baruch Hashem. Mazava tsara angamba an'izay. ומאחר שכל כוחם ומלחמתם של ישראל עם הקליפה הוא בפה. Averiko ihany Beny Israely tenan'izy. Zay hozy izy mahatonga an'le hoe tao aorianan'izay izy hoe ny hery ary ny ady ny ataon'ny Israel hozy izy ny fiadivana ny klipa avy amin'inona? Pe, vava. Fa tsy hoe avy amin'ny fitaovam-piadiana, fa tsy hoe avy amin'ny hoe IDF na Israel Defense, le armée tahaka ny Esav. Satria ny Esav mampiasa ny hery amin'ny tanana, mampiasa basy, mampiasa rehetrarehetra reny, fitaovam-piadiana. Tsy zany hozy izy ny asan'ny tokony ataon'ny Israel. Tsy zany tenan'izy averiko ihany. Io hitantsika mamaky tsika. Kochem ou milchamtem, ny herin'ny iza zany hoe herin'ny zareo sy ny fomba fiadivan'ny zareo. Shel Israel. De inona hozy izy? Rehefa miady hozy izy ny Israel
Ary rehefa manana ny hery fiadivana miadana ny grippa ho Mbappé amy vava, ampiasao ny vava anaovana antsoina hoe fihavanana shalom. إذا تشم ולכן תקנו חז"ל על כל אכילה ושתייה ברכה להקדוש ברוך הוא. וזהו זיזיan nantunga ndreo Chachamim olo-kendry nanao an'le takana nanao fanamboarana ary nanantany le mitzvah antsoina hoe brachot bénédiction ho an'ny Akadosh Baruch Hu alohan'ny isakafo. יען כי היצר הרע הוא מתקנא ומתגרה בפה יותר מכל איברים של אדם. פטר עזיז satria fa ny yetser ara ozy izy dia mialona mitsiriritra azafady mitkane avy amin'ny jalousie mitsiriritra ary mitgara ahoana andikasika ty izy vety azafady teny gasy mialatsiny ahoana mandika zany mietserara ozy izy a raha vao mahita ny vavan'olombelona vavan'ny Adam de tonga de manina izy mitsiriritra ary ataontsika hoe ahoana mandika an'ity vevety mampatezitra azy mitsiriritra aloha izy a de raha vao izy tezitra iza zay le etserara inona ny zavatra tsiriritiny le vavan'ny Adam inona mampitezitra azy le vavan'ny Adam de io izy izy a io taovan'ny Adama io antsoina hoe vava io indrindra amin'ny taova rehetrarehetra ananan'ny olombelona io tena manome an'izany fihetseham-pony amin'ny etserara zany. Zavatra voalohany hidosy ny zava-baovao ampianarin'ny Benisray zao ny etserara koa manana fihetseham-po manana fitsiriritana ny etserara manana fahatezerana koa ny etserara zany zao a hidosy ngezabe zany tenenin'ny Benisray eto de ina ozy izy ny zavatra mampihetsika ny fony amin'ny hoe fitsiriritana ao amin'ny Adama ny vavany depuis yoter mikol evari Adam eo izy izy ki hu negdi alav manina ozy izy io ny etserara no manana an'izany fihetseham-po hoe mialina ary mitsiriritra ary te hoe tezitra amin'ny Adama raha vao mahita an'le vavany satria ozy izy a le toerana misy an'io vava io eo mihitsy ozy izy no misy an'ny etserara inona dikan'izany raha hoentin'le Adama le olombelona zany ny vavany amin'ny lalana tsara bikidosha resiny ny etserara rehetrarehetra fa raha ohatra ka ny etserara no avelanao mitondra ny fiainanao de ao anatin'ny vava izy no mitoetra inona dikan'izany tsy filtre tsy jerenao hoe inona ny zavatra tokony miditra anatin'ny vavanao aty vitan'izay inona ny zavatra tokony mivoaka amin'ny vavanao ao zany toeran'ny etserara ozy izy ao anatin'ny vava zay koa mbola zava-baovao anankiray zarain'ny Benisray zava-baovao antsoina hoe hidoshim ao anatin'ny fanazavan'ny Benisray aiza ny toeran'ny etserara voalohany indrindra fantatsika zao fa etserara manana fihetseham-po tahaky ny olombelona misy mety tezitra izy zany azahoantsika anazy fa inona tena zavatra tena hoe tsiriritana amin'ny olombelona ny vava satria eo ny toerana raha ohatra zany olona manao tefila mianatra Torah miteny foana ny marina ary mangina indrindrandrindra de miena foana ny herin'ny etserara miena izy Veshem Adam orekh milchama im haetserara ve'en davar she'yihye leyetserara tigboret ou mitsiado al ha'adam kemo ta'ava ahila veshtia de fataro izy fa ny ady faran'izay enjana indrindra amin'ny olombelona de ao anatin'ny vava rehefa izy hiady amin'ny etserara rehefa hiady amin'ny etserara izy de fataro izy fa ny ao amin'ny vava ny tena enjana indrindra amin'ny ady rehetrarehetra maninona voalohany indrindra
amin'ny resaka hoe ta'ava na fahafinaretana amin'ny sakafo. Tsy zany tena zay, Bénisy Ray. Davar sheyeye lietsera anid gaber mitsado al-adam de any amin'ny tena hoe am'le le ta'ava na fahafinaretana am'le sakafo mihitsy hozy izy any nietsera no mipetraka, any toerany. Inona zany zavatra aktivena alefany ataontsika hoe aktiveny nietsera voalohany indrindra rehefa mipetraka izy ao anatin'ny vava satria ao ny toerany, ny plaisir, ny ta'ava ao anatin'ny vava. Ino no ataony be dia be de raha vao iny zany ny plaisir na ny ta'ava no aktive voalohany de tonga de tsisy tri intsony zany na any ivelany. Ny sakafo rehetra rehetra eo mila matsiro. Tsy mijery intsony anao hoe ty azo hoanina, ty tsy azo hoanina satria le ta'ava le fahafinaretana, le fitiavan-kanina, ny tsiron-kanina indrindra indrindra fitiavan-kanina, fitiavana tsiron-kanina no mitondra an'le olona de tsy mahita intsony zany, tsy mijery intsony izy hoe ohatrany ahoana no tokony fihinanana an'ity, tokony mihinana kely ve? De mitohy am'le fampianaritsika tamin'ny herinandro teo hoe misy fomba fahalalam-pomba rehefa misakafo. Tsy mihinana be satria dikan'izay tsy resinao hietsera fa hietsera mitondra an'le olona. Fa zay le hoe nietsera zany ny zavatra voalohany aktivena anatin'ny olombelona satria izy ao anatin'ny vava de ny ta'ava ny fisakafoanana, ny fahafinaretana amin'ny fisakafoanana. De zay zany tsy mahagaga hoe raha ohatra ka ao anatin'ny Shahrukh Kodesh na Ariakash feno tikonima be dia be ao, fa inona ny tena hoe tikonima miverina be indrindra ao? Fifadikanina. Inona dikan'izany? Tsy sakafo intsony, tsy amena sakafo le vava, tsy amena sakafo le hietsera mipetraka ao amin'ny vava zay ma-active foana an'le ta'ava, ilay fahafinaretana amin'ny sakafo. Zay daholo le code nitenen'i Bénisy Ray zava-dehibe ato. Baruch Hashem. Fa zay hozy izy, fifadikanina. Raha te hiady hanietsera anao, raha tsy manaiky ho resina, indrindra mantsy satria misy mety mbola miresaka mbola miresaka amin'ny rahantsika hoe aleo anao mandresa an'ity fotoana ity fa matsiro le sakafo. De fa rehefa tena tapa-kevitra anao hoe za tsy hanaiky de ataoko ny tikonina am'ty gilgolonako ity de tsy miverina intsony za, miady anao ary tsy te ho lavina io intsony. De am'zay fotoana zay inona ny zavatra atao voalohany? Fifadikanina. Raha tsisy ny fifadikanina, matanjaka foana ny hietsera. Tsy zany tenan'izay fa io Bénisy Ray milaza azy. Ao izy hietsera midgaber gevurat mitsado al-adam kemo ta'avat akhila veshtia. Ary tsy vitany hoe sakafo izy fa koa ao ihany koa ny zavatra fisotroana. Velakhen takan tikuno vracha al-akhila veshtia kede shelo yetse mehem nezek le adam be milchamat yaitsera. Zay hozy izy natonga ny Chachamim nametraka an'le bracha benediction alohan'ny sakafo mba tsy ho simba ny olombelona Adam, jeretsika mamaky sika le Adam mitsoratreto fa tsy Israel. Tikuna bracha al-akhila veshtia kede shelo yatsa mehem nezek le adam, la adam. Mba tsy hahita tsisy zavatra simba hozy izy amin'ny Adam rehefa hiady izy amin'ny hietsera-rano, iny dikan'izay rehefa hitsakafo izy. Satria efa fantatsika fa ny fotoana fisakafoanana zavatra faran'izay enjana indrindra, zavatra hoe gevura indrindra ary tsy kilalao ny fisakafoanana fa ataontsika hoe asa le izy ara fa eto Bénisy Ray tsy miteny hoe asa fa tonga de hoe fiadivana, milchama. Fotoana fisakafoanana ady. Mila fantarinao fa misy ady ao. Inona le ady? Anao miady amin'ny hietsera-ranao. Iza no andresy? Et là, adraba yechaziku keli milchama shelo shel adam shehu shehem bape le achnia hayetzera. Zay mahatonga ny hoe ny vava hozy izy no fototry ny vava no fitaovam-piadivana ny Israel de tandremo tsara hozy izy io vava io, azahoanao andresena ny hietsera. Raha miverina am'zay zany zay tsy azo aleo tsy hiverina fa aleo tohizina aloha ny fampianarana. Hietsera ve'alchen amrura betenuzal mezalzel berachot
anehinin gorem ra le atsmo ule hatema bekri bar minan. Zay ozy izy ny zavatra nytenenin'ny olokendry Rabenozal. Ozy izy ny olona anankiray zay mazimbazimba ny fanononana amin'ny benediction alohan'ny sakafo ozy izy, birkatanenim, inona ny zavatra miandry azy ozy izy? Fatary fa tonga de miandry azy ra, ny zavatra ratsy. Ny kodiny ra, efa nianarantsika fa ny kodiny ra zany antsoina hoe zera levatala, na famoaham-poana ny ataontsika hoe semence amin'ny teny frantsay izy. Inona zany zavatra zany? Kery ny kodiny zany, zay noteneny teo, raha le atsmo avy ao anatiny ozy izy de mivoaka. Fa io antsoina hoe semence io sady misy ny semence avy amin'ny vava atsotsika hoe vava ambany, yesod tartone. Tsy hoe tsika miteny an'izay fa zay fampianaran'ny Ari Akado sy Rabbi Shimon Bar Yochai. Misy anankiroa ozy izy ny vava voalohany, le vava fantatsika aty ambony, ataontsika hoe P, tsy ataontsika fa zay ny anarany, P Elion, vava ambony. Tena vava izy io le tova iresantsika. De ny vava ambany ozy izy antsoina hoe yesod, na ny maha-lehilahy ny lehilahy na ny maha-vehivavy vehivavy. Rehefa misy zany olona sanatria zany manao zera levatala, na lehilahy io na vehivavy satria izy lehilahy sy vehivavy samy manao zera levatala. Ina dikan'izany? Mamoaka zavatra fatany any amin'io toerana io. Tahaka an'izay koa izy ny vava. Raha ohatra ka ny vavanao zany tsy voafehy fa mivoaka foana anaran'izany, ozy izy ny rachamim olokendry, zera levatala na kery. Zay ny teneny eto. Gorem ra le atsmo ule atamne bekeri bar minan, ule zanaky bne Adam. Zay ny teneny io. Milchamat haitsera balkeri ki timshol bo asitra ahara satria any amin'iny toerana rehefa le fotoana isakafoanana io izy izy. Azafady vetivety fotsiny. Misy zavatra ahitsiko kely. Mialatsiny fa ho vitantsika amin'izay le izy. Azafady. Mialatsiny. لا يخسك من خمال أدم شيء إما ببيه إخناس لسراها يرخين أمرو ربطين إفتيسكتين كي تشمل أوكي تيجي زي ولي هبيه أنيزائر ببرخة أنهينين هو يمشل بيتعارة ممشل راب ويتكن عتمو بزي تكون جدول عتسوم verav. Zay ozy izy mahatonga an'le hoe efa marana ratsy tsika. Zay mahatonga an'ozy izy hoe tokony miezaka ozy izy ny olona anankiray Adam manao benediction birkat benediction alohan'ny sakafo ary tsy vitan'izay fa ao aorian'ny sakafo koa misy benediction atao izy roa reo ary mila mitandrina tsara nizaher bibirkat hane inim ho yimshal bedetsera satria iny no andresenao ary dominenao ny etserara am'le rehefa manonona ny anarana Hashem anao ary miaraka amin'ny kavanava tsy hoe baruch atah Hashem shekoni baruch de misotro fa hoe misotro rano za fantatro fa eo zao miandry ana ao ambadika ny ao amin'ny vavaka ao ny antsoina hoe etserara satria fantatsika zao aiza ny toeran'ny etserara ary nitahavana ny fampiaretana mihitsy no andrasany de miandry anao de tena miezaka tsara manona an'le bracha miaraka amin'ny kavanana mba hoe tsy ho resiny ny etserara anao fa anao no mandresy azy ary anao no midomine azy. Zay
imshol be yetzerara. De rehefa vitanao izy zay zavatra zay, mimashal rav veitaken atsmo baze tikun gadol atsum verav. Fa raha anao izy mahavita mafehy an'izay zavatra zay, fantaro izy fa le tikun na ny fanamboarana azonao am'zany ezaka nataonao zany, ary zay ady nataonao zay, de anao tikun lehibe, ary tena faran'izay lehibe indrindra, gadol ngeza sady atsoma zany mbola hoe lehibe, verav ary be dia be. Zay hozy izy ny tsiambaratelon'ny fanaovana bénédiction, ary indrindra fitandremana ny antsoina hoe ta'ava, satria zay le toetra ratsy aktiven'ny yeserara rehefa mikasika ny vava. Ary aventsika fa vava tsy hoe averina moa zany fa zay le fampianarana efa tao anatin'ny cours ao amin'ny nosara apsikisy mbo tsy nakadisa efa nataratra an'izay, fa ho averina ihany le izy. Fatatsika fa misy dingana roa ny vava aty ambany de ny vava aty ambony. Ny zavatra rehetra resantsika zao am'le hoe finanan-kanina sy fisotroana aty amin'ny antsoina hoe tontolo ataontsika hoe vava ambony, ty le vava misy le izy tova fampiasaina, fa tsy vitan'izay fotsiny ozy izy. Fantaro fa io ny zavatra resantsika am'reto vava aty ambony aty, tahaka an'izay koa ny tranga any amin'ny vava any ambany. Na yesod, ho an'izay mahazo azy hoe yesod zany le mahalelana mahavehivavy vehivavy. Raha tsy vitanao izy mifehy any fa fehany ihany satria ina zavatra ina nitovizan'izy roa, samyny toerana na tova itoeran'ny ta'ava, plaisir na fahafinaretana. Ny aty ambony sy ny vava ambony sy ny vava ambany, toeran'ny fahafinaretana. De raha eo izy ny tena ady faran'izay lehibe indrindra ho an'ny Adam, ho an'ny olombelona zay zavatra zay. Mila mifehy an'izay. Misy bénédiction ataonao rehefa mipetraka amin'ny fisakafoanana zany tsika aty amin'ny vava ambony, de tandremo tsara ny bénédiction, ary rehefa misakafo aza ny fahafinaretana sy ny fitiavan-kanina no mitondra. Fa misy asa, misy ady. Averiko any le vocabulaire-ny Benisray tena mazava tsara. Ady. Rehefa misakafo anao izy, milchama et ayetzerara. Iady amin'ny yetzerara. Fa tsy sakafo hoe sakafo za fa noana de zay fotsiny. Zay dingana voalohany araky ny efa nazavaintsika tamin'ny cours tany aloha, ny Benisray manazava an'izay. Fisakafoanana mizara roa. Ao anatin'le cours nataontsika, limody nataontsika tsiambaratelon'ny ny fisakafoanana. Tapany voalohany ny rehefa misakafo natsoina hoe biro rishon na tri voalohany. Tri voalohany ina ny zavatra nitsanga hozy izy Benisray. Diovina hozy izy le sakafo, le zavatra ara-materialy maloto ho lasa zavatra ara-materialy madio. Inona zay? Fifandevona kanina. Ny zavatra hoantsika rehetra rehetra kely fotsiny no raisiny tazomin'ny vatana, fa ny sisan'izay any amin'ny trano fivoahana no amoahana azy. Zay de efa tri voalohany zay. Fa tsy vitan'izay hozy izy, ny Israel zay mihinan-kanina tsy zay fotsiny, fa vita zay de mila avadika indray hozy izy, manao tri, lay zavatra ara-materialy nadio mila avadika zavatra ara-panahy, rohani, spirituel. De ahoana hozy izy ny fanaovana an'izay? Esek batora bashulchan, mianatra Torah, misy devar Torah foana eo amin'ny latabatra fisakafoanana. Be shabat, vegam bechol, amin'ny shabata, fa amin'ny andro andavanandro koa misy foana ny devar Torah rehefa misakafo. Inona zany zavatra rehetra zany? Erovana an'ilay Adam, olombelona, ho atsika mba tsy ho voatazon'ny yetzerara resaka antsoina hoe ta'ava, le toetra ratsy antsoina hoe ta'ava. De amaranana am'izay, re alken re'e kama vekama tsarich ha'adam lehizaher bebrachot velo yavia atsmo liede bracha levatala. Zay hozy izy mahatonga ny hoe tokony misy fitandremana lehibe de lehibe hozy izy ho an'ny olombelona, ho an'ny Adam, rehefa manonona bracha izy. Ka tsy hoe sanatria ny zatra hoe misy misotro rano izy, de inona ny zavatra noteneniny? Bore peria ets. Raha vao zay hozy izy mitranga, diso ny bénédiction-nao, fataro hozy izy fa efa signe zay hoe tratran'ny yetzerara anao, satria
tsy ao anatin'le zavatra ataonao anao fa misy zavatra hafa nieritreretinao. Ary nietsera raha vao mahita an'izay anao zany tsy concentré amin'ny zavatra ataonao tonga de hoentiny. Atao diso mihitsy ara ny brakanao. De nanao braha le vatala anao dikan'izay braha le vatala mitovy amin'ny terme an'le hoe zera le vatala. Nanononim-poana ny anaran'ny Shem dikan'izany hoe braha le vatala satria anatin'ny braha na bénédiction misy anarana Shem. De voatonona ny anarana Shem fa voatonotonim-poana. Nanao bénédiction le vatala, le vatel natao faona zany. De nefa mitovy amin'izay mihitsy ny fomba fiteny rehefa misy olona anankiray mamoaka zera avy amin'ny esodany. Inona dikan'izany? Zera le vatala. Code zany io. Mila mahafantatra zany isika fa resaka fisakafoanana dia mifandray amin'ny esode anankiroa, vava sy le esode ao ambany. Le vatala, raha ohatra zany ianao tsy hainao izy izy. Zay le code ato ambadika zay hozarantsika izy fa aleo vitana am'zay. Velo yeshina veyitam hem ela et hakol yotsi mipiv be kavigadol. De tokony tsy rehefa sakafo anao izy izy tokony misy kavanà ngeza be hozy izy. Zay vao ampiditra zavatra anankiray, sakafo anankiray ao anatin'ny vavanao. Vao misy zavatra anankiray hiditra ao anatin'ny vatanao tena marina, zay no tianteneny eto. Tokony tandrina anao satria iny fiadivana be zany zavatra zany. Mampiditra zavatra avy any ivelany ao anatin'ny vatanao. Inona dikan'izany? Zavatra avy any ivelany, chitsonie, klipa, ampidirinao anatin'ny vatanao ao anatiny, pneumote, kedosha. Raha madio zany ny vatanao, misy hasina. De tandremana zany le sakafo voalohany indrindra mba masina koa. Inona dikan'izay? Kasrout. Zay rehefa sakafo, raha ohatra hoentintsika am'le vava aty ambany indray, tandremo izy le vehivavy. Raha ohatra isika resaka lehilahy, mba ho kasher. Inona dikan'izany? Shomer mitzvot sy hirat Hashem. Mitandrina an'ireo mitzvot ary matahotra ny Hashem. Inona dikan'izany? Bat Israel, zanabavin'ny Israel. Juifa zany. Iny no azonao raisina ho vady fa tsy olon-kafa. Satria tandremana, vatanao madio. De ny sakafo hohaninao koa, azafady tsy hoe miteny zany sanatria hoe vehivavy zany sakafo fa zay le terme, zay le fomba firesahan'ny, zay le code anatin'ny Torah zay. De hoe tandremo zany le zavatra ampidirinao. Ary rehefa misy zavatra ho ampidirinao anatin'ny vavanao, anatin'ny vatanao, de asivo kavanà gadol, aza mezalzel, aza ataonao manimbazimba an'le zavatra ho ampidirinao tonga de manao bénédiction. Misotro. Na misy araha zany tena manadino, tsy mahafantatra an'le bénédiction. Zay mahatonga ny hoe base voalohany raha te hoe ahazo an'izany fahamasinana ara-batana zany de mianara aloha hébreu satria amin'ny teny hébreu no anononana an'ireo bénédiction reo. Faharoa, ianarana ny halakha, bénédiction, ny mikasika ny bénédiction. Am'zay tandrina tsara amin'le hoe chitsonie, pnimi, any ivelany ao anatiny. Misy filtre. Aiza ny fidiran'le zavatra avy any ivelany ao anatiny, miditra ao anatiny? Vava. De tsy vitan'izay koa fa miaraka amin'izay le hoe zavatra avy aty anatiny mivoaka avy any ivelany. Inona dikan'izay? Tefila, fianarana Torah, le zavatra resantsika teo, rehefa manao tefila, esek atorah, de inona ny fahatelo teo? De azafady izy teo. Eseka Torah, de fisakafoanana. Fa eto le fisakafoanana rehefa mampiditra zavatra avy any ivelany miditra ao anatiny. Fa rehefa resaka antsika indray hoe zavatra avy aty anatiny mivoaka any ivelany, de mila zavatra masina koa zany mivoaka satria raha ohatra ka hoe masina le ao anatin'le olona, inona dikan'izay? Ny marsava, ny fomba fisainany madio ary feno hasina. De ny zavatra mivoaka amin'ny vavany misy hasina be daholo. Am'izay fotoana zay rehefa mivavaka le olona feno hasina ao an-tsaina sy ao am-po sy ao am-panany de tanteraka le izy. Zany herin'ny Israel. Le avy eo koa ny vava, le zavatra mivoaka masina. Fa raha ohatra ka tsy madio ny lohan'le olona sady tsy madio ny fony, de ny zavatra mivoaka amin'ny vavany maloto. Andoto olona voalohany indrindra ary tsy vitan'izay fa tsy ho tanteraka mihitsy. Raha ohatra ka hoe mangataka zavatra amin'ny Hashem. Nefa inona nandoto an'ireo
ny zavatra ny sainan'le olona sy ny fon'le olona sy ny fanan'le olona vokatry ny zavatra nampidirina atao. Ny olona rehetrarehetra rehefa teraka madio, fa rehefa mihinana anao tsy mitandrina ny cache-route de maloto iny dikan'izay cache-route zay. Ohatra zao misy fady ao anatin'ny fady ny mihinana biby maloto, kisoa sy ireo crustacés rehetrarehetra reny. Fady zany, biby maloto. Maninona izy antsoina hoe maloto? Satria hohaninao le izy tondra loto ao anatin'ny vatanao, nefa vatan'le olona madio. Zany ny feno fomba aty Madagasikara mikasika an'izay hoe misy efa hoe miakatra adingana ara-panahy anao de misy fady amin'ny lafin'ny sakafo mila tandremana. Misy olona hoe fady kisoa zany zavatra zany ho an'olona rehetrarehetra vao fantatra zany. Rehefa te hiakatra ara-panahy anao, dingana ara-panahy de ny kisoa no tandremana voalohany. De fa misy avy eo am'zay arakaraky ny tsirairay sy le lalana arahan'ny tsirairay, mety hoe misy fady akoho, mety hoe misy fady osy, mety hoe misy fady tongolo sy ny sisa. Reny misy code daholo anatin'ireny am'le dingana misy an'le olona sy le fototra an'ilay fanahy, fa zany tsy zao no resahana an'izay fa zay le izy. Reo zavatra reo tandremana ny zavatra miditra ao anatin'ny vatana satria iny no manome hery hetsiraharaha. Rehefa mahazo hery ny hetsiraharaha de iny simba ny fomba fisainana, simba ny fo, meratsy ary maloto. De rehefa miteny am'zay le olona de tsisy kedosà, mivavaka izy fa tsy mamaly mihitsy H&M. Mezata H&M. Zay zany mezata H&M ny am'ty ny message ny fampianarana antsika tamin'ny Bénisray mikasika ny birkat anehim na ny bénédiction tononona rehefa hisakafo. Zay zany mila tandremana manomboka androany mezata H&M mba omena H&M hery sika rehetrarehetra avitan'izay hoe tandremana tsara ny zavatra hiditra avy ao amin'ny vava, ampidirina ato amin'ny vatana. Voalohany indrindra tokony kasera ilay izy, tsy mihinan-kinana raha vao tsy hoe tsy kasera. Raha tsy fantatra hoe avaiza ny aviany de tandremana tsara le zavatra mba tsy hiditra anatin'ny vatana. Faharoa, tandremana koa zany ny zavatra mivoaka amin'ny vava, mila fezina le izy. Satria rehefa mivoaka ny zavatra mivoaka amin'ny vava sanatria lasa hoe zera, tsy hoe zera fa mila na teny le vatalahy. Manjary mivoaka foana, miteny foana tsy mitsahatra mihitsy le vava. De zay zavatra zay koa nefa tsy mety. Satria ito ny varavarana idirana sy ivoahana, idirana ao anatin'ny vatan'le olona sy ivoahana ao anatin'ny vatan'le olona. De dikan'izay zany manasa antsika rehetrarehetra hianatra an'le cours efa nataontsika nitombotsika tamin'ny efa herinandro roa herinandro zay mezata H&M, mianatra ny lalàna rehetrarehetra ao satria le izy fampidirana ihany no atao zao. Satria manampy antsika le izy am'izay hoe fitrandrahana foana ny fahamasinana, fitrandrahana ny fahendrena satria ny hetsiraharaha ao anatintsika, tsika ihany le izy. Fa tsika no manome hery azy rehefa tsy mitandrina an'ilay lalàna napetraka H&M de matanjaka izy. De rehefa tsika vonona miady satria tsy manaiky tsika ho resy ny hetsiraharaha de reo le fitaovana zarain'ny Bénisray. Ataovy reo izy ary ataovy miaraka amin'ny kavanana resaka hoe sakafo zay de miady zany ianao amin'ny antsoina hoe taava na fafinaretana. Misy koa ady hafa mikasika ny antsoina hoe gaava na feobeboana sy ny gaha sy fihatezerana. Misy koa ny ady hafa mikasika ny antsoina hoe lasonara, fampiasana ny vava ao anatin'ity ny fitaovana anankiray fifehezam-bava mezata H&M. De misy koa nefa misy koa azafady hoe nefa misy koa ny ady mikasika ny falahelona. Mezata H&M. Janona eto am'zay zany izy mezata H&M mankasitraka ho an'ny rehetrarehetra zay nanaraka ao amin'ny YouTube sy zay manaraka koa amin'ny Facebook de mezata H&M manaraka indray tohizana ny fianarana ny Bénisray. Marina fa teny za tamin'ny farany teo hoe misy cours Bénisray mbola sary akidosany somary mijanona kely aloha hatram'izao fa satria mantsy ny fotoana somary mandeha be, misy zavatra be dia be atao de manjary misy fotoana tsy afaka manao any akoho fa miverina foana ny sary akidosa satria iny koa tsy maintsy miaraka alaka. Mezata H&M. Baroka Adonay Olama Memby Amen mankasitraka asika rehetrarehetra nanaraka ao amin'ny YouTube sy ho an'izay manaraka amin'ny diffusion de amin'ny manaraka indray. Yom Tov, Shavuot Tov, lekula.